Tafasirin'ny mpanakanto. Tafasirin'ny mpanakanto, tompona andraikitra. Toky irakotoarisoa. Tafasirin'ny mpanakanto. Tafasirin'ny mpanakanto. Tafasiry mpanakanto manambahiny isika ankehitriny, tsy iza moa zany fa nitarika Ny Iraka eto Raniry Rakotomanantsoa, izy no mpitarika ny groupe de eto ihany koa setrany aina Andrianajason izay mpampianatrira ao anatin'izany tarika Ny Iraka izany miaraba anareo amin'ny rahalahy ny Tafasiry mpanakanto. Ya, miaraba ny toky de miaraba ny teknisianina ary ny mpiaino Radio Fahazavana rehetra. Ya. Faly miaraba ny toky, faly miaraba ny teknisianina ary faly miaraba ny mpiaino tsy tapaka ny Radio Fahazavana sy mpanaraka ity fandaharana ity. Eny ary Ny Iraka zany anarana izany no entinareo izy moa zany nitarika Ny Iraka avy aiza nareo raha misy ny tokony ampahafantarina ny mpiaino de aleo velabelarinareo kely vetivety. Ny Iraka moa zany dia fikambanana tanora vitsivitsy azy izay resy lahatra amin'ny asa fitoriana filazantsara. Ny vondrony izay mba hampitana zany asa fitoriana filazantsara zany amin'ny alalan'ny talenta sy ny hira. Hira moa zany ny tena imasoana ao anatin'le izy izay entinay mitory eo anatrehon'izao tontolo zao ny fahasoavana sy ny famoram-po lehibe omen'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy. Fanampan'izany Ny Iraka dia niforona tamin'ny volana febroary 2024 valo mpikambana ao aminay ny fito mpihira ny iray mpitendry. Valo ny mpikambana, fito mpihira, iray mpitendry. Fa mialohan'ny rehetra inona natonga le anarana hoe Ny Iraka? Natonga le anarana Ny Iraka dia noho ny faharesen-dahatra ihany sy ny fahatsapana hoe rehefa nahazo avy amin'ny Tompo isika dia irain'ny Tompontsika mba hizaran'izany maimaimpona. Dia noho izay fahatsapana hoe nomen'ny Tompo fahasoavana dia irainy ao amin'izao tontolo zao mba hitory ny anarany izay no nahatonga ny anarana hoe Iraka no raisinay zany izay baiko ny Tompo izay hoe mandehana ny amin'izao tontolo zao tory ny filazantsara. Ny hevitra izay de misy tanjona akoatrin'ny hoe fitoriana filazantsara mety misy hafa ihany koa ve ny hoe tanjona izay tratrara ny tarika Ny Iraka? Ny tanjonay zay zany nahatsapa-tena hoe nahazo talenta eo amin'ny resaka mozika firana de netin'le fitiavana sy le afo miredareda ato anatinay hoe mila mitory mila mizara talenta izahay de ny vondrona nangana le izy ary misy tenin'Andriamanitra zay teny fanevanay le ao amin'ny Isaia ary nandre ny feon'ny Tompo nanao hoe iza no irahiko ary iza nandeha irakay de hoy iza hoe Inty aho iraho aho. Io ny tenaten'Andriamanitra tena nanetsika anay sy nanosika anay hanangana Ny Iraka. Tsara be ny atao hoe tarigetra ny tarika amin'ny ankapobeny. Ny tiako iverenana kely fotsiny eo amin'le hoe avy amina fiangonana maro samihafa ve ianareo sa hoe vondron'olona mpiaramonina sa mpiavana sa mpinamana mitovy fomba fijery de ahoana ihany koa ny fomba nandrafetana raha hoe olona samihafa avy amina fiangonana hafa no mitambatra ao anatin'ny tarika Ny Iraka? Tany am-piandohana zany ny andohanay dia tao amin'ny fiangonana anankiray tao anatina sampana. Mariana fa io sampana io dia nisy antoko-pihira zany ary ny tenako manokana moa zany dia isan'ny mpitarika tao mpampianatra hira tao. Dia nahatsapy zay zany fa tokony mivelatra kokoa mivoaka ivelan'ny fiangonana ny asa fitoriana nefa ny misy raha teo moa ny rafitra indraindray zay tsy dia ahafahana manao an'izay loatra dia nanapa-kevitra zay hoe aleo manangana ny fikambanana mba ahafahantsika mivelatra kokoa satria le baiko sy le asa nomen'ny Tompo dia
ny zara n'ilay filazantsara ho an'ny olombelona rehetra. Zany hoe mbola ao anatin'io ny ainganareo io zany mety misy ny aminareo fa rehefa mivoaka mandeha amin'ny anaran'ny tarika ny iraka kosa dia maleo tena amin'izay any raha ny tompo. Ia, rehefa mivoaka izay dia maleo tena amin'izay any raha ny tompo. Ary amin'izao zany, amin'izao fotoan'izao zay dia efa misy tsy izay le teny am-piandohana intsony fa amina ataoko hoe fiangonana samihafa, tsy antoko fivavahana fa fiangonana iray ihany fa samihafa fotsiny ny ataoko hoe ny trano fiangonana zany. Tapany faharoa ny Tafasirin'ny mpanakanto eto mitarika ny iraka. Nisy mpikambana 7 ianareo tery aloha, iray mpitendry dia 7 mihira. Dia mazana moa zany indrindra amin'izao vaninandro iainantsika izao misy ny hoe mpandihy ny mpihira, efa misy choriste, misy lead vocal sy ny sisa dia mety misy ihany koa ny mpitarika amina haingo an-tsehatra samihafa. Efa nanomanomana an'izay ve ianareo sa misy ekipa hafa ankoatran'ireo 7 ireo? Izay eo amin'ny iraka zany dia ireo 7 ireo ihany aloha, ireo zany tena hoe mpikambana maharitra ao. Izay moa zany ny safidiny hoe antoko-pihira, zany hoe mpihira daholo ao aminay, tsy dia misy hoe lidana hoe feo mpitarika fa raha mihaino hiranay nareo dia mazana hira rondobe daholo ny ao, fa tsy misy hoe solo mitokana na ohatran'izany fa rondobe irairaisana daholo. Dia izay koa tsy dia misafidy loatra le hoe misy mpandihy sy ny ohatran'izany satria tiana hifantoka amin'le hiranay sy ny afatra ampitainy alalan'ny hira ny piano anay fa tsy hosodokana voarepirepiny hoe mpandihy sy ny ohatran'izany. Fa rehefa misy fampisehoana tsehatra kosa nasananay dia hoe izay no miantso mpitendry ivelany dia manao fampisehoana mba manaraka ny fenitra izay hitakin'ny mpanasanay sy ahafahanay mampita tsara ilay afatra amin'ny mpanatrika. Dia amin'izay fotoan'izay raha hoe eo amin'izay tranga anankiray farany nolazainao teo izay manisy renfort zany ianareo? Ny renfort zany dia mpitendry ohatra basy, batery ohatran'izany. Dia eo amin'ny hoe mampiavaka anareo ihany koa ary isan'ny mampiavaka ny mpahay-kanto rehetra ny gadon-kira. Inona le gadona tena hoe voiziny tarika ny iraka? Izay zany dia mivohy ny gadona rehetra, tsy dia mijanona amina gadona ray izay fa saiko hoe miova zany araka ny gadona rehetra manaraka ny toetrandro ary mesaka izay mitrandraka azy. Nefa na izany na tsy izany dia izay koa dia mifototra amina alonga malaza azy mahitsy dia hoe solfa. Satria izay dia nivoaka tao anatina antoko-pihira, ny volavolaina tao anatin'izany dia na inona gadon-kiranay na inona zany dia misy le fitenenana hoe ny teny mandalo ny soratra amin'ny toetra. Dia ny anay zany dia vitany amin'ny toetra voasoratra ara-tsolfa avokoa ny hira rehetra. Tsy maintsy voarindra ara-tsolfa zany. Tsy maintsy voarindra ara-tsolfa ary anarana ara-tsolfa araka le namorona ny mpamorona azy. Tena mampiavaka anareo tokoa izay satria misy moa zany nambaranao teo hoe ireo le hira manaraka vaninandro, vanim-potoana ndraindray ianao mihaino hira. Misy fotoana za tena anisan'ny aina tao anatina fitaizana korala koa dia ny resaka solfège sy ny sisa ireny zany, fa misy hira amin'izao fotoana izao ohatra ny sahirana ianao ahoana moa zany amoahana zany amina solfa, tsy aritra ihany iny. Iza ny mpamorokira ny tarika ny iraka? Atreto aloha zany dia izay mirahalahy no miketrika ny hira tao amin'ny iraka. Izy efa manana ny hirany tao amin'ny antoko-pihira nisy azy izaho koa moa zany isaoran'Andriamanitra fa tato amin'ny iraka dia ny tombo ny talenta ny famorona-kira dia izay mirahalahy no miaraka mamorona hira mandrindra ireny ary mamadika ireny ho solfa. Dia ny ho an'ny setra manokana zao firy ny hirany efa ny forononao zany napetraka ao iray ny tarika ny iraka dia ny endra ny hiry?
raha ny manokana ngambany eo amin'ny 3 na 4 eo fa tsy tadidiko tsara le izy aloha hatreto. Ny andray moa zany efa azo lazainy hoe efa maromaro ihany e. Fa ny efa navoaka akoatran'ny mbola tsy nivoaka zany a de ataoko hoe efa ataoko hoe ataontsika hoe efa misy atao eo amin'ny 10 eo zany. Ny talenta moa zany na ny kanto ny tena trandrana amin'ity fandaharana ity, aleo mba omenareo amin'ny rahalahy hoe ahoana ny fomba famoahanareo an'izany hoe misy hira anankiray a tianao avoaka ve sa le hira ny tonga ho azy de soratana? Tia ngamba tranga iraisanay amin'ny rahalahy ty a nenay ny hira tsy hoe ndia morokira andro any fa le izy a tonga ho azy ny aingam-panahy de amin'iny toa de mikoropa-kaingana mandray feo a na maka clavier de tendrena de iny le feo fototra de aveo zay amin'ny rahalahy miona hoe ahoana nanaovana an'ity a de hita hoe zao ny arrangement tsara, zao ny harmonisation tsara an'le hira. De ny tonony koa tsy nandray ohatra le fa mahavita tonony a de raha namijereo hoe inona ny atsara kokoa an'le izy mba hampavesatra sy hatafita le hafatra. Izy matetika mandeha aloha le feony sa le tonony? Io zany araka le ndraisahan'ny setra teo e. Ndraindray zany le tonony lasa aloha ndraindray le hira satria mahatonga an'le hoe tonony lasa aloha ndraindray a mety misy zavatra miseho zany hitanao amin'ny fiainana andavanandro sy ny amin'ny fiarahamonina de iny amin'iny le tonony lasa aloha. De ary ito zavatra resako ito iraisan'ny mpamorokira rehetra eo amin'le feoan'ny lasa aloha indray tiako tenenina iny indray tena ohatrany hoe efa iny mihitsy le hoe aingam-panahy de le feoan'ny lasa aloha. Fa ny zavatra mariana foana hatramin'ny fotoana ela zay namoronana raha vao tsy amin'ny fotoana iny ianao de voaray ianao le zavatra ao anatin'ny eritreritro de very le izy ary io tena tsy afena mihitsy fa misy indraindray tena taitra ianao amiromaray na ohatra zany de jerenao nefa zavatra tena ohatrany mahafinaritra be zany zavatra tonga ny amiko de mitsangana ianao de araka ny tenin'ny setra teo de manoratra ianao tsy maintsy mandray note foana zany fa raha tsy zay very le zay le aingam-panahy. Fa ty mba fantaniana petrako aminareo amin'ny rahalahy, rehefa misy olona anankiray a tena tafiditra ao anatin'le hoe mikarama amin'ny resaka famoronana kanto ve ireny, ohatra hoe amoronana hira faneva, hira tsy fantatra de mamorona misy le olona de mikomandany mpangataka hoe mba hira le ohatrohatr'izao ny tadiavina, kanto ve ireny ny fahitanareo azy? Le izy zany araka lefa ndraisahanay tery aloha resaka faharesen-dahatra ho anay manokana sarotra ny laza hoe kanto reny na tsy kanto fa io arakaraka le olona mandray an'le izy zany. Fa raha ho anay manokana raha zay manokana aloha de sanatria aminay zany hoe hivarotra hira na ary rehefa tson'ny olona zay anao fampisehoana tena zay tsy mba mametraka an'le atao hoe cachet le atson'ny lasainy ihany fa de hoe mizara maimaimpona zay zany de ny olona miantso anay fotsiny mahafantatra fotsiny manao araka ny naimpony fa ny kristiana koa tsy mandafamezana fa kristiana tsy mandafamezana raha teo moa ny asa salam'izao ilana an'izany ihany fa tsy afaka hoe mandeha fotsiny araka n'izay mety fa tsy natao fepetra be zany izy mbola resantsika eo moa zany rehefa aveo tapany fahatelo amin'ny tafasiry mpanakanto raniry setra na raniry sy setra no vahintsika eto amin'ny tarika ny iraka ny resaka momba ny maizy azy ny kanto isika teo aloha ny tontolon'ny kanto fahitana izy mirahalahy ihany koa an'izany hoe kanto amin'ny ankapobeny tsy de hivalapatra amin'ny fotoana loatra moa isika faezahana safosafona amin'ny ankapobeny zay rehetra tokony ho tsara fantatra. Firy ny album efa navoaka ny tarika ny iraka amin'izao? Manontany album moa toky raha ny fotoana nitsangananay de azo lazaina mbola vao aingana ihany. Ny zavatra azo lazaina angambany de eo am-piketrehantsika fa tsy mbola misy album loatra eto. Fa ny fahitako an'le hira efa mazaka album?
Ny hira zany efa masaka album ary efa manana ny hira efa navoakanay zany zao efa misy sivy eo akoatra ny hira zay efa mipetraka miandro fotsiny zany fa zay ny efa hoe navoaka officiel na tamina eno manjery na tamin'ny tambajotra tserasera sy ny YouTube. Zany hoe misy nieritreretina ho avoaka atsoatsy zany mety eo amin'ny feo satria ny angatahany maro betsaka mantsy de le sary sy feo miaraka. Le izy zany zay koa tsy te koropaka anao an'le izy fa mila zavatra tsara ny tompo mila zavatra tsara ny mpiaino de aleo ketrika tsara aloha masana tsara le vokatra de rehefa vonona tsara de avoaka amin'izay le izy ary tsy maintsy mampafantatra foana zay hoe amoaka album Ny Iraka fa raha sitrapon'Andriamanitra ezahana amin'ny herintaona raha sitrapon'Andriamanitra hoy aho fa aleo tsy mikoropaka fa mila zavatra tsara ny tompo. Ny misy ihany zany zao ny extrait ohatra hoe ny amin'ny YouTube misy hira firy zao ny efa mandeha ny raka tsara ny amin'ny YouTube efa natavavoaka raka tsara anakay ny izahay afaka jerena amin'ny YouTube reny afaka jerena amin'ny page Facebook na ianao ny hiranay koa afaka enona amin'ny SoundCloud manao recherche fotsiny hoe Ny Iraka ny tambajotra serasera nefa misy ny hiranay daholo ho an'izay ianao aloha fa mino fa ny amin'ny ireny no ampidirina anatin'ny rakakira sy ny raka tsara. Fa raha misy olona akoatran'ireo le hoe télécharger any amin'ny tambazotra serasera mba te rehefa avy eo moa tsika nome ny fifandraisana avy aminareo mba te aky izy azo atao ve hoe miantso anareo izy de mba sa aleo miandry an'le album aloha le any amin'ny YouTube ohatra zao iny zany matetika ohatra ny tsy azonao ferana loatra ny olona kaniny fa de malalaka be le fakanan'izy iny ary sarotra aminay ny anakana ny olona le azalaina fa ny anay ho any zava-dehibe amin'ny ankapobe ny tonga ny ampelantanan'ny olona sy any am-pon'ny olona ilay afatra zay ampitondrain'ny tompo anay de zay no zava-dehibe ka rehefa vita raha sitrapon'Andriamanitra ny album de mino zay fa homora kokoa ary ny andraisan'ny olona azy rehefa resy lahatra izy hoe tena mety aminay zany hira fitoriana ataon'ny Iraka zany. Mamina vina ianareo zao eto ny amin'ny amoahana an'izany clip zany ahoana ny fomba fijerin'ny tarika Ny Iraka rehefa anao clip ny matetika mantsy hitantsika zany zao de misy tsy matetika moa zany misy karazany misy zany le tena hoe mihira fotsiny le olona eo de soratra manampy fanazavana rehetrarehetra eo misy indray tena hoe ohatra ny scénario kely mihitsy de miseho antsara ny afatra tiana ampitaina ho anareo efa nivolavolaina avy eo izay rehefa tena anao clip ny anay ataonay ohatra zao ny message zany ny afatra hatreto aloha zany raha tamin'ny clip zay navoakanay zay efa misy efa hitany rehetra eny de arakarak'ilay afatra ampitainao anatiny no ahafahanay mijery hoe ahoana no fietsika atao ao anatin'ilay izy tokony isy scénario ve ary misy mihitsy ao misy scénario misy koa tsy voatery hoe anaovana scénario le izy zany fa tonga de atao mazava be arak'ilay afatra. Ok. Tapany faefatra amin'ny Tafasirin'ny mpanakanto tarika Ny Iraka ho anareo Raha zay mivahiny eto mba tantarao kely hoe ny fiampiainan'ny tarika Ny Iraka tao anatin'izay roa taona eo zay mety misy fahasarotana natrehana mety misy nahafinaritra indrindra da mba zarantsika ho an'ny mpiaino tao anatin'izay fotoana lavalava fohifohy nisy ny vondrona Ny Iraka zay de ny anay zany le avim-pitiavana hoe fitiavana mihira zay foana no mamelona anay tsirairay avim-pikambana ao na inona mety olana na ninona mety ho fisetrana azy fitsapana de zay foana no mamelona anay sy mitarika anay amonjy fivoriana foana amonjy fianarakira foana misy mpikambana samy manana ny tokantranony samy manana ny olany tsirairay fa rehefa hoe Ny Iraka de Ny Iraka
de mpanjinina le asa moa koa tao anatin'izay fotoana tramin'ny valami fosy zay efa nisinisy ihany ny toerana nalea ny asa natao de ohatrany hoe tsy navelan'Andriamanitra hipetrapetraka izahay fa nomeny asa foana de notaritony foana napazotony foana hianatra hira hanao zavatra tsara ho azy foana mba hitory ny anarany. Zay le mahafinaritra mbola misy fanampany. Ya anampikely an'izay zavatra voalazany setra zay ngamba ngamba ny razoko tsara koa ny tena tiany toky atongavana de hoe nanahoana ny zavatra ny setraina ny zavatra mety hoe nafinaritra mety hoe nampalahelo tao anatiny iny moa tsy loazany satria zay ny fiainan'ny zanak'olombelona amin'ny akapobeny zany aloha de nafinaritra ihany tena tsy fantatra na hoe le fijerinay mihitsy ngamba miabo fa nafinaritra foana zany ny zavatra ohatrany hoe tsapanay tao anatin'le izy satria mino fa betsaka amin'ny tovy fijery aminay rehefa manao ny asan'Andriamanitra zany ianao zany de mahita fifaliana foana mahita fafampo ny zavatra kely ohatrany somary ary tsy izay irery ihany ngamba ny ainan'izay fa somary nanahirana kely satria tsy ahafahana nanoatra ohatra tsika niditra tao anatina mianara-pahasalamana fiboana nefa na izanona tsy zany de izay tsy nijanona mihitsy zay mety hoe tsy niseho tsy teroa indrindrandrindra zay mirahalahy fa de teny hoe ndao iketrika foana ary de teny hoe tao anatina famoronana de vao misy ny votsitra kely ohatra malalaka kely de ndao ndray vorina indray mpikambana de ndao mianatra hira aloha ohatr'izay foana zany ny fomba fiasanay satria satrinay foana zany iaona ao anatin'ilay fikambananay minoa somary tsy de voaresaka tany am-paniboana moa izy ty hoe firy vavy moa zany ny tarika ny iraka. Ny iraka 5 vavy 3 lahy zay ny 5 vavy ireo ny feo voalohany anankitelo feo faharoa anankiroa izaho setra no feo fahatelo iraniry mibeso de lalaina ampitendry ya de eo amin'le hoe fisehonan-tsehatra efa somary nyteniteny ianareo teo hoe efa mba maromaro ihany zay nandehanana izay ndao mba resahana kely indrindra raha hoe efa mivoaka ny faritra Antananarivo ianareo ohatra izaho mahita hoe efa teny ampitan-dranomasina. Ya amenna hozy izy le fiteny zay fanindrina tokoa ny eo any ampitan-dranomasina fa hatreto aloha ny nivoaka ny faritra Antananarivo no efa atao hoe nisy maromaro vitsivitsy ihany de mahafinaritra foana zany rehefa mandeha manao asa fitoriana atson'ny fiangonana indrindraindrindra moa zany ny tena miantso anay anatanteraka asa fitoriana de manaiky foana zay aloha raha mbola hoe azonay atao raha mbola irahan'ny tompo na aiza na aiza zany ka ny fepetra somary resantsika kely ihany efa somary nyresantsika teo alohany amin'ny hoe resaka vola sy ny sisa ny mazava be zany ny amin'ny hoe kristiana tsy manda fanomezana sy ny sisa fa eo amin'le hoe fitaterana misy olombelona valy ianareo no ao ny fitaterana de ny fanamafisam-peo ahoana ny amin'iny so de fa manana nareo manko mba fantatra ny olona mpanasa marina mihitsy zany toky zay matetika ary mahatonga ny olona manasanay de zay kosa aloha mba nanao ezaka ary isaoranay ny tompo mba manana fanamafisam-peo zany zay mba afaka hoentinay mitory rehefa mitory mikasika ny fitaterana de natao hoe tsy izay mpikambana rehetrarehetra ary zany no atao hoe manana antonasa ao anatin'ny fikambanana de mba miezaka manao cotisation zany zay satria raha malala fa tsy mandeha fotsiny amin'izao zany fitaterana zany mila voly zany de misy cotisation fanaonay de amin'ny alalan'ireny foana zany matetika no entina mihetsika de misy koa moa zany ny fahafalipon'ny mpanasanay rehefa vita ny zavatra izay ataonay
de ireny de mipetraka foanao amin'ny tahirin'ny fikambanana zany mba hoentina miasa. Da omena ary ny afana mifandray laran-taribia Facebook inona ihany koa. Raha te ifandray amin'ny Ny Iraka ianao a de azonao atao no miantso ny laharana 033 76 338 98 averiko a 033 76 338 98 azonao atao koa makao amin'ny Facebook a de mitady ny antoko-piran'ny Iraka. Antoko-piran'ny Iraka. De ny ao amin'ny YouTube moa mitady ianao Ny Iraka de afaka mifandray aminay. Izy no antsona am'le 033 76 338 98 Raniry. Eny ary. Io moa zany ny laitsika andreo fifandraisandreo nitsotra kely ny antony a nisy fipetra maromaro ihany ifandresantsika teo fa mety misy fanamariana sy ny fanampanazavana tsara fantatra mialohan'ny dinanareo any toerana nanaovana fitoriana filazantsara de mifandray am'ireo ianareo sy ny tarika. Mamarana ny fandaharana tafasirin'ny mpanakanto isika ary izy am'Raha ity ampamaranana moa zany a de zahantsika mamitona izay voalaza iresana izay noheverina ho tokony ho resana ihany koa kanefa tsy voalaza mialoha izay nefa inona ny fandaharam-potoana azo lazaina hoe efa somary mivoaboaka ny amy anara-pahasalamana tsika efa afaka manao hetsika samy hafa ihany amin'ny ankapobeny efa misy ny fandaharam-potoana ve sa mbola anaty fanomanana ankehitriny? Ia tena efa misy tokoa ny fandaharam-potoana ary ny akaiky indrindra zao a de ny famoahanay ny rakitsary satria nanomana hira krismasy any zay satria efa akaiky ny krismasy a de ny famoahana n'izay hira krismasy zay raha sitrapon'ny tompo a atao hoe 10 andro sa tapabolana mialohan'ny krismasy a zay zany no mba fandrinay a ivoahany a io fe ohatrotry ny ahoana ny ao anatiny mba meomeo kely hoe le hira krismasy mazatra ve sa tena hiran'ny hiraka spécial Noël le izy? Am'ty zany miavaka kely satria karazana cover nanaovanay azy. Hiran'ny pentatonique izy io a de nataonay amin'ny tonité malagasy de io no avoakanay amin'ity krismasy ity fa ny hira krismasinay ny teo aloha hiran'ny foroninay manokana ny iraka manokana fa tamin'ity mba nataonay ny avaka kely. Ay izay koa mbola mampiavaka ny tarika ny iraka isaky ny vanim-potoanan'ny krismasy de mamoaka hiry ianareo zava-dehibe zany. Miakoatra izay fandaharam-potoana? Ankoatran'izay a de misy hira anankiray koa avoakanay a hira cover koa io anampamorikira ara-pilazantsara malaza sy goavana eto ohatran'ny hoe karazana hommage kely ho azy le izy de ankoatran'izay a ny fanomanana ny rakipeo moa mandeha mendalana eny any. Zay ny fandaharam-potoana? Zay aloha ny atreto. Ny momba ny famoahana n'ilay atotan-kira ankoatran'le ity krismasy ity moa zany efa akaiky fa ilay noresantsika teo aloha mba afaka mifariparitana kely kosa ve aloha raniry ny amin'ny hoe mety anoany amin'ny taona vaovao any ve sa faraparan'ny taona any de efa iandrandra n'le vokatra album kosa aloha ny mpakafé? Raha ny tena tianay a de faran'izay aingana indrindra raha antsika malala sy mahita ny zava-misy ny ainana nefa tsy de afahana loatra tsy nafahana loatra tena ny azakazaka ny teny ngambany hoe fiandohan'ny taona aloha tsy mampanantena ny mpankafy araka ny fanlazainy setra teo hoe aleo koa tsy koropahana le izy zany a fa ny tena ataoko hoe zava-dehibe aminay zany a aloha hatreto no manerinay de ny amoaka zavatra tsara kanefa zany tsy midika koa fa de hoe de afelana iandry ela ny mpankafy fa de hoavy tsy ho ela aloha am'izay amin'ny fotoana eny ary ny tena maranantsika azy a de eo amin'ny 4
de raha misy hoe tokony resahana teo nefa tsy voalazantsika misy ihany koa nresahana tianareo amafisina ampiarahana amin'ny afatra zay de faranantsika amin'ny fandarana. Mialohan'ny ametran'izay afatra zay aloha dia tsy hay a tsy hisaotra ny tompo a ny amin'ny fisiny zao fandaharana zao ahafahana mba mizara. Faharoa manarakarak'izay isaorana itoky a tompona andraikitry ny fandarana. Mankasitraka anareo. Ny tompo ame rainao mandrakariva ahafahanao manatotoso zany atsakasy andavany. Isaorana ny teknisiana mavitrika, isaorana ihany koa ny Radio Fahazavana izay manampy betsaka ny manana etaeta rehetra zany mba hizara an'izany talenta sy ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra zany. Ny afatra zay apetraka de tsotra ihany hoe isika rehetra de efa samy natsoin'ny tompo mba hanao ny asany avokoa. Tena zava-dehibe ngambany de hoe aleo banjinina ny asan'ny tompo a, aleo tsika tsy mierikerika, aleo tsika tsy mijery afa tsy lay ny antso atsika irery ihany a mba ahafahantsika manatotoso zany. Ary indrindraindrindra afatra apitaiko mihitsy ty a ho anina mpitory filazantsara amin'ny alalan'ny hira indrindraindrindra rehefa ny safidy ianao hanao an'izay asa zay a de tanteraho hatramin'ny farany le izy a ary ataovy tsara. Fa ny tompontsika de tompo tsara noho izany de mila manao zavatra tsara tsika de mankahery atsika rehetra mba hatafita saoma tsara an'izay zavatra rehetra tiatsika ho tanterana ho voninahitr'Andriamanitra. De anterina ny fisaorana an'izy mirahalahy ireto Raniry Rakotomanantsoa, izy no chef de groupe, de misaotra ihany koa ansetra ny aina Andriana Jason isika izay mpampianatra hira samy miresaka andantsika teo izy mirahalahy ireo de mirary ny atafitany ny afatra amin'ny fotoana rehetra sy ny fikasana tsara atao anaty fandaharam-potoana samihafa zay nresahana teo a ny anasananareo kosa mpiaino sy mpakafy anotrona sy anateviny darana amin'izay rehetra anasany atsika indrindra amin'ny fitoriana filazantsara de misokatra moa zany ireo laharana zay fanomena teo ny 033 76 338 98 ahafahanao miantso ny tarika ny Iraka Raniry ilay chef de groupe no antsoina amin'izay fotoana izay. Mankasitraka anareo mirahalahy misaotra mpiaino atsika, misaotra ny mpanakanto izay mbola ho avy ihany koa amin'ny fotoana manaraka, mametraka mandrapitafa mpiaino tsika veloma tompoka. Mandrapiana tompoka. Mankasitraka misaotra betsaka mandrapiana tompoka. Tafasirin'ny mpanakanto